radio vaky ny adiny manolotra ho anao itoeto tombokavatsa soratany nofendrianjaka ireto avy no mpamelona ny tantara tapaporoana sy nalitsao ary nofendrianjaka ravaka antsan'ny sy anjarana tenaina niaraka tamin'ny ria mandatsoa sy kantony aina nandray feo alfara saferson nana totosa nofendrianjaka nanampy teo amin'ny fanatotosana zaki andrembololona itoeto tombokavatsa fa manina ny avelana mitomany elabe io zazy io ry idealy a raisa izy raha mampalahelo anao e zaho mbola sahiranako andray kosa jereny eo raha tsy efa ankona mihitsy le zazy ka tsy hitako hoe inona ny zanonanao eo fotsiny raisa izy raha mampalahelo anaoko eo ary fa raisiny dada ny zanany dia aza mitomanytsony tsona n'olole rehefa tonga ihany ianao dia tesan mihitsy fa za misy alehako sady ny fiandrasana anao ty ataotra ny reny miandro mpanjaka reny fa ho aiza indray zao ianao ka zany ry idealy mbola be asa be fa ianao ihany nga moa be asa mba fantatra moa ny antsikantsika ataoko amin'ny asako fantatro ka saingy nga moa tsy tokony mbola konze ianao ka ohatry ny mbola misy herinandro ma tsy ho tokony asa ianao ko saingy mila fanomanana be zany ropin a mifangongo be takininona moa zao ny asako ao sady frank zao efa impiry ny antso anao hoe efa mila miasa ho ny afa tsisy mandeha amin'ny lony mihitsy ny asa ao hatramin'izay na congé azay idealy a dia ny ato an-trano ve zany no ampandefiriny iza ndray ary zao aminao no hitaizan'io zazy io ka fa ninona fotsiny nangalana an'io mpanampy io robin a moa tsy hitaizany zanatsika ekeko zany saingy raha mbola misy fotoana kosa mba anananao dia tokony mba metraka azy amin'ny mahampanampy ianao e zareo fa mila anao anie io zazy io e ianao reniny ihany no tena ilainy amin'izao fahatongavana zao aza be sermone ianao robin a aleo aloha za andeha dia jereo sy tezao tsara ny zaza fa zara dia ianao tonga iny ariko nefa tokony ho tsapanao fa za ne vao avy miasa alina tokony mba mila makaina kely fa tsy tsapanao mihitsy zany za koa aza mba hitarainanao amin'ny asanao robin a motsy efa ny tena hoe ajanony ihany io asanao io fa mahavelona atsika ny asako asa sécurité ve ny andro lany ny alairana ato an-trano ao zazo isaina nefa le asa tsy dia makaiza loatra sokajiana hoe asan'ny olona sahirany tsy misy asambany zany ry ry idealy a mitovy amin'ny asanao ihany io samy hafa be zany andre matoa ny asako asa birao sady asa miasa fa ty asanao mahay mbo alina foana tsy vitan'izany fa tsy ampiasasan'ny karamako akory ny vola ampidirinao ato an-trano iny mitsapako zany saingy sy tia ambaniny ny havanao dia aleoko manao an'io asa io toy izay lazainy fa hoe felomy-be vavy ato an-trano ato fotsiny ka na zany aza robin a dinio ihany fa zavadinao anie mba menatra e manana andraikitra be amin'ny orinasa ambony nefa tianao hoe vadiko mpiamby tanàna ny tena kombla dia tsy izany patron anao fa i monsieur frank dg an'ny orinasa esako tena menatra robin a aiko zany saingy mba jereo asa hafa ary ara ohatra mahatsiaro tena menatra ianao e efa mbany karika ihany ny ary idealy fa tsy sahazany diplômako daholo izay asa rehetra heverinao fa tokony mendrika hoe vadinao zany rehefa mitapy dia mitenena fa aza manipy ny safidinao hatrany ampiandohana aty amiko fa tsy andany andro aminao eto koa e efa napetrako ao amin'ny faro daholo ny sakafo fa lasa dia ahoana zany io zazy io sy ny sakafony ka
Efa tsara fatra tamin'ny fary izany e. Mahazo matory ianao mandra-paharivan'ny andro. Rehefa tonga lasa indray ianao. Tsy olan'izany fa izay ilay fiainana dia tsy maintsy zakainy e. Eny ary, mazotoa ianao. Oe, saika diniko. Ahoana izay? Aza miandray ianao sao hariva be ka izany indray ny vazavasan'i Monsieur Franck eo hoe tara foana ianao rehefa miverina ry. Ela reto izany tsy nahitana andry izany ka. Ay, ianao koa dia efa mahita lazaina ary Monsieur le DG ka. Ka marina anie izany e. Sary vao maliny ny ona taminao. Sady ino sady? Aiza koa ny dia hoe adino e. Ny tsy nahitako anao teo amin'io birao hipetrahanao io anie izany ry idealy fa tsy hoe taiza kory. Eo mihitsy no mendrika anao. Aza manafa ho hitanao eto foana amin'izay aho izao ka. Dia manahoana ny taizao zao? Aza asiana resaka an'izany no ka. Fa ahoana e? Asa izao no atao dia resaka mifandraika amin'izay izany no tokony resahana. Ka tena mety hisy fifandraisana anie izany ry mademoiselle l'idéaly e. Efa madama kosa DG. Azafady fa mbola zatra be an'izany ahy e. Mademoiselle mantsy ianao no niditra tato dia sarotra be amiko ilay miteny hoe madame. Eny rea. Mino fa ho afaka sy kelikely eo ihany izany. Sanatria izany ry idealy a. Satroka isaina foana hoe mademoiselle ianao. Ka efa ty amin'izany tsoniko. Efa lasa izany. Hitanao? Misy ifandraisany amin'ny asanao ihany ilay fanontaniako teo. Taloha ianao mademoiselle l'idéaly tato am-piasana. Mbola malalaka tsara amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny ianao efa voafehy daholo izay ampahampotoana ivelan'ny orinasa rehetra satria efa madame. Sa ve tsy marina izany? Izay aloha dia azo laviny. Ka ahoana? Azonao valiana amin'izay ve ilay fanontaniako teo hoe manahoana ny taizao? Dia voafandrika foana tokoa moa izany zako. Aiza kosa e. Ao re izy ao e. Manahirana sady mahakamo be. Andray kosa ry idealy a. Ny zazany eny tena loharano kareny e. Fa lasa hafahafa be izany aho ary atsoriko aminao Franck. Oay, Monsieur DG mantsy e. Rehefa eo anatrehan'ny mpiasa ihany ianao vao tokony hiteny an'izany e. Ka izay ho aho. Miova be ny fiainako. Lasa kizitin-dava foana aho ao an-trano. Misy fiantraikany amin'ny fifandraisana sy Robin mihitsy ilay izy. Ohatran'ny tiako izany a. Io indray ianao. Tri, inona no mampisento anao? Franck a. Ahoana? Tsy te ihany andre fiainana lasa taloha ireny intsony a. Mampitebiteby be raha mbola hanohy andrenitsika. Fa ahoana e? Izany e. Na amin'ny Robin vadiko izany na amin'ny sahondra vadinao. Raha mety dia avy aloha hipetraka tantara eny ka. Idealy eo? Ahoana? Fantatrao fa sarotra izany. Ary efa nifanarahantsika nefa namanambady azy ianao tohizana foana ny fiarahana e. Eny e. Ekeko aloha hoe nifanaraka an'izany tsika nefa rehefa tena nandinika dia tsy mety ka. Io indray ny malalako a. Aza dia manao an'io moa e. Za zany manana an'ilay oriko mamy be fahiny. Mbola afaka manantena an'izany ve a? Franck a. Tena miangavy anao a. Ahoana? Tiako Robin ka sarotra be amiko ny hanatanteraka ny sitraponao. Aleo angamba ary Franck hijanona hatreo izany ka. Idealy a. Izany eny voalohany vao Robin e. Aoka ho tsapanao izany dia za indray ve no handeha hiafy aminao? Sao mba tsy mety kosa ry idealy a. Za ve no namafy dia ny hafa no hijinja? Franck a. Fantatro fa raha mbola tsy nanambady ianao dia anao mandrakizay a. Saingy izay ny zava-misy ka tsy afaka ny anatenanao intsony a. Haiko izany malala. Saingy ianao ve tsy mahatsapa hoe mamy ilay fitiavana fenina sy angalarina tahaka an'izao e? Ianao angamba nefa zatra an'izany Franck a. Kosa e. Za mbola vaovao be. Sady tena impossible Franck a. Mampalahelo ahy Robin. Aiza kosa malala. Tsy misy zavatra impossible izany.
aleo fa iezaka isa-dapy teny aleo mihitsy mba azo potipotiny avy amin'ny mpiampi-tanànako iny e. Franka, sao mba tsy rariny kosa e. Vatiko ane iny e. Fantatro izany. Diso fantatro loatra nefa ny zava-misy koa tsy hodinatsika. Franka, afaka mba mitandreto asako reto ve aloha zah e? Za tsy aleto raha tsy mahazoroka mamy be avy aminao. Ato ampiasana ne tsika ary Franka e. Tsy maninona izany e, tsisy olana. Tsy mety ho azy zany Franka. Dia samy taraiketo tsika izany ko. Mba afahako mamita ny asako ary dia aleo fanaka e. Saingy amin'ny sisa kosa tsisy tsony Aza manandry ry mademoiselle tsara tarefa tsy ataoko tsony zany atao ampiasana raha manahirana anao ka eo ary. Azafady tompoko. Fa ngaha ianja tsy mahay mandona vao miditra e. Ataoko fa fahalalam-pomba faran'izay tsotra zany. Miala tsy indritra raha nanelingelina anareo. Ahoana nono izay? Saika hanaritra reto taratasy reto tompoko ho amin'ny madama idéaly. Ay. Eto aty misaotra bebebe madama. Tsy saorana aty izany dia aza atao an'izany madama izany moa fa hafahafa be zah e. Ka iza indray ary ny atsoko anao e. Atsy hoe fotsiny hoe mama mioty ty Ay, eny ary mama mioty Zay fa mazotoa dia mialatsindry papa na anankirotana. Ndana fotoana asanao e. Zay koa mbola mamita asa maro ato. Lasa e. Fa ahoana ahoana izay? Ivoaka isakafo nga papa sa ato amin'ny kantina raha toandro? Mety ivoaka kely izay sy madama idéaly ka. Sa ahoana ry madama idéaly? Izany efa izao saika mba ivoaka kely. Ka tsy maninona na hiaraka aminay azy indry. Dia any ange ny olana e. Fa leo hoe misy mitady tampoka amin'ny telefona nefa tsika tsisy ady daholo. Ka tsy hitako izay olana amin'izany re ora fisakafoanana ane tsy tokony isy anelingelina mihitsy e. Papa kosa e. Izany mihitsy ny fifanana ny me madama idéaly Marina izany Franka. Miandry antsavany ivelany izy fa misy kliantsika tokony irapelina mantsy ka samy hafa ny ory ato sy ny ato. Raha izay indray angaka tsy mifaka. Aleo zao natao e. Ay mandeha andry fa endrasako ny antso. Ka sao dia nidianareo sy papa indray ary ny voasakako e. Ay, aleo ary izay e. Dia aza ela fotsiny ianao any. Merci papa. Ndao. Dia misaotra ki mama miody kely Zay le zaza dia saika nidezerana indray. Ianao mba manakakaiza ny foniny sazy iny. Ka mitady tsy halala fombako. Ny reniny tsy mifanaraka aminao dia le zaza nitady hivonanao. Ny mahasosotra dia miaraka amin'ny fameloana izy mianaka dia aty antsany manao teny tsy voahevitra nery idéaly e. Fa teny tsy voahevitra moa izany? Be dia be fa aleo manaraka izany resahana fa manapaka ny resantsika fotsiny ka. Idéaly ahoana e? Zao ve novo miditsy ny trano e? Jereo nefa efa mifolo alina ane zao e. Angamba kosa mazava tsara ny ora fidirana sy ny ora firavanao ka. Fa everinao moramora no ny récupération ny telo volana tsy nesako. Sa dia davinao itolo lasa be isanandro. Fa ngaha kosa tsy efa nisy nisolanao tao nandritra n'izay fotoana izay ka. Ataoko fa lalàna ny orinasa zany. Tsy laviko izany e. Saingy tsy olona vanana no napetraka tao ka nivangongo ny asako. Aleo aloha izany dia hamonjy dosy ka. Oe, ary ngaty ianao tsy niasa? Tsy nandeha ka. Ohatra mafanafana ho mioty dia nanapa-kevitry ny janona. Européen Ahoana e? Fa maninona dia manao kitotoa ny asana ohatra n'izany e? Amiko dia tsy misy zavatra ambony noho ny zanako ry idéaly na voaroka rapitso aza tsy rarahako izany. Raha mba ianao moa no misaka ny vokany ka ay misy antony aminao ihany ny asako izay nambaninao hatramin'izay. Izare izany. Alefasy ho aly fisainana. Sao adinao fa ny lehibeko ny patron-anao e. Izany misaka ny vavany rehefa tsy mahavita ny asanao ianao. Aza manahy ianao e.
efa nifampiraharaha tamin'ny namako androany. Komple mpiandro ny tanàna ny lehibe anao androany fa aza matahotra tsy misy fiatraikany amin'izany ny asanao. Ay, dia efa miala zany a. Fa mba meonoana aloha mioty e. Jereo nefa tena mipitrapitra fotsiny izy mijery anao hoe toy ny tsy raharahanao akory le zaza. Aleo aloha zany dia hamonjy dosoka rehefa avy eo hitantsika eo zany. Raha koa zany reraka be. Ndray ry idialy. Zany efa nanafatra ny fara hoe meo biberon foana izy e. Ny zanabazary eny maninona salama sy bolangina tsara nefa vao amam-bolana raha ela indrindra dia efa sarahany. Idialy a, gasy anie ianao e. Ary tokony tsy faninana amin'ny vazaha tsy hitanao maso any. Sady za koa tsy manaiky an'izany ka tsisy reny aza efa tsy fidiniko. Mandana fotoa aingana aloha nidosonao dia minono ty zazy ty. Na koa mba te atoro mafy fa ary finenikeo azo tsy nahita fandrina mihitsy fa mitaiza fona ny mioty. Tsy mety natoro mihitsy izy. Adalanany ianao. Misy mpanampy ao tsy nomena tesainy fa sombanaiko. Zao taonanao zao mihitsy nefa ny tena ilainao andreninao. Ity izy tsy mahatsiaro akory ny fisianao. Dia sanatria hoe tsy nindriny ny fisianao sy ny fahatongavanao hoe sa antony iray manageja aza ato amin'ny tokantrano. Tsy te hisaina an'izany aka nefa zahay zao ny zava-misiko. Dia ahoana no avinao raha reny sahalan'izany no antenay? Tso e. Aza mananaka fa eto andekinanao mangina reto sombonaiko Senzay reny adaly ianao. Saingy na inona renina foana iny ary ilainao io amin'ny fiainana. Tirainao nefa mitotombitana ka nitady randrana tsy hanendrika ny tena. Fahaizana zero araka ny filazan'ny reninao azy. Ny vatana fotsiny ny lehibe mandany sakafo ato trano. Mangina sombinaiko. Matory amin'izay ianao fa tena ilainao ny toromaso e. Za matahotra ianao fa tsy hanary toky ahy. Tsy maintsy hitoty amiko foana ny fitiavan-dreninao ndray androany. Efa vita daholo ramosena raha rehetra fa aleo resaka amin'izay mihotitra andeha ianao a. Efa midimy ihany mantsy zaoko. Sao dia tareo mantsy ianaoko. Misaotra retsy a. Tondry indray ny mahatsapa an'izany fa tsy nivadiko. Tokony andeha asa tokoa nefa madama ary ty tsy mbola tonga hatramin'izoko. Karaha izay asan'ny madama tato ato izay ny ramose tena marina mafy raha tsy efa hariva be izy vao avy eo. Asa retsy. Ty zaza vela aminao ty zao no mampanahako. Fa tsy mahatoky anga ramose? Mahatoky anao aka. Saingy kosa mioty anie mbola tsy be salama ka manahirana ihany amelan'ny eritseritra azy aminao e. Aza manay ianao ramose fa haiko tsara io a. Zany mbola manana zandry efatra be zao any ambanivohitra e. Ary efa zatra tsara mitaiza azy ireo raha marary azy ireo. Ay ve. Fa na izany aza mety ho vitanao ihany izy fa saika mihitsy aniny tsy sahamelanao irery miaraka amin'ity zazy ty ry fary. Indrindra izy ody salamo zao. Karaha i madama ane ramose tsy ho avy raha tsy efa misasakaly le. Marina raha tsy voraka amin'ny asanao ianao raha izao. Eny ary fara. Aleo fa atoroko anao ihany ny fanafodiny vao miala eto ahy. Ohatra ty reto fanafody reto fa raha mafanafana izy dia tsy maintsy omenao azy ireo. Aleo izay mihitsy ny atao ramose a. Sarotra anie no mitady asa ramose amin'izao e. Sady raha ny toerana misy anao aloha dia tena mampalahelo tokoa ianao e. Fa inona koa no mahatonga anao hiteny an'izany ry fara? Ka efa tsy misy miafina amiko tsiny anie ramose fifamaliana resinao mamioty ato e.
za mantsy mbola tsy matory fa mbola mamita asako indrindra fa rehefa ianao le repo iny eny menatra ndray ary fara nefa ataohoana moa fa tsy manino ndreny atompivady ane io milamima ihany io rahampitso fa ny anareo kosa tsy sahala mpivady rehetrako ny tena olany koa raha misy dia tsy mifionanareo ka ataohoana nefa ry fara zay le fiainana raisa aloha ty zazy ty dia ohatra teo ary tsy fanafody retsy zany ka alolohaka toerana eto malahery mafy anjanako azy zany asy zay rehefa any an-trano idealy fa efa mifiry aloha zao aivy efa mivaloaly le mino fa mbola sy tonga izy satria na monsieur Frank aza mbola sy tonga hatramin'izao nefa sara nefa misy fiara-miakatra ny avy any ambany an'izany izy mihitsika ity tamity efa any an-trano kosa zay idealy ka ary aleo aloha mipetraka monja ny posy tamin'izay etsy fa so be eto ndray gaga zao monsieur Frank mahita andro any everiny fa tsy asa trony any mantsy tonga dia hiakatra ny ambony ry sa atao ambany no hamitany asa aleo aloha za copie an'ireto dossier rehetra atao anaty teoritianao dia mamonjy any avy eo fa ingana ary fa miandranao avao isakafo tena tsy diso ny eritreritra beda makaty an-trano tokoa idealy dia sanatriva reka marina zay voalazany beda idealy ahoana hitanao zany fa tsy tonga ny asa indray ny vadinao jereo anie avy eto jereo tsisy olona atao amin'ny postato mety mbola miandry akosa izy ngamby dia amin'ny 12 alina vao hiditra hiasa raha amin'izay ianao vao tonga any tena tsy samamely irery amin'ny oti miaraka amin'ny mpanampy eo anie izy Frank dia ny asa zany no atao ambany zavatra nefa mahatsara zavatra aloha zany tsy azoko ny tianao ambara ka raha eo izy mety hafahafa ihany ny fihetsika hitanko eny marina ihany azy raha isaina zavatra hafa izy asa efa hafa mihitsy matoa manaraka aty an-tranonao io indraindry nefa raha mba tsapa fa asa ny tena lehako aty tsy isainany izany izy ny tena marina dia ny hoe fitiavanao azy mianaka very idealy bandy mivika ny vadinao raha mbola manometsiny anao ihany hoe manitsakitsaka anao everiny anga fa vita ny fiainanareo raha izay karama kely ny mpiandro tanàna io otry ko raha tsapanao fa kely ny karamany maninona raha sontra ka miankina ny fahaizany ihany ny tamin'ny karama ny idealy enao no nijoboka amin'ny olona tahaka an'ireny nefa mba vehivavy manana ny maizy azy ry Frank asa repirepenao fa aleo mitany asako miakatra ny aminao any aho rehefa ho vita reto fa maika hody resaka mitoy iny mba ho fampietreretana anao fotsiny fa ingany ianao kopio aloha reo fa mangatsika ny sakafo zay aho vao mino resaka ny fanaovana izy beda saingy mahatoky any vadiko ampy azy resaka henoko teo zay voaporova aloha fa makaty idealy fa tsy marina kosa ny filazany fa mba fankaty miafina izy adeto dia inona no ataoko tsy maintsy fantatry monsieur Frank nefa raha ampitsy hoe ny asa ary henoko sy hitako daholo ny zava-nisy teto indrindra fa ny resaka ny fanaovandry zareo aleo aloha hidina any amin'ny beda dia any mahita an'izay zavatra atao ary mahita amin'ny fivoahanitra zareo ihany koa mino aho mantsy fa tsy maintsy aniraka mpamily anatitra ny idealy zao monsieur Frank rehefa vita ny asa zay nao ataoko fampiresahana tsara be da hoe misafy posta teo zay ngamanao atao
hita ny lahy am'izany lahy mihitsy zao mahita fa tsy zatsy ny mamorona ekeko lesy a fa na izany aza tsy marina kosa ny fitsarany lahy azy fa hoana ka asa lesy no anton'izao a tsy te hijanony irery any ampiasana idealy dia aleo ny aty amin'ny franko no manao ny asa lahy ty le tsy tena disa matoko be ambadiny lahy mihitsy ka fa angatsy fantatra lahy misy franko sy ny fitiavam-behivaviny ary raha nisy an'izany naninona tsy taty foana izy hatramin'izay nateo amin'ny madama be zay fantatro tsara lesy monsieur frank sy ny toetrany oui saingy fantatro kokoa ny toetra-badiko fa tsy voasarika izany ny amin'izany hoe nateo amin'ny madama saondra indray normalina be ny lesy zany mba tsy hasarom-piaran'ny madama saondra dia tsy natao zao na dia nanasarotra ny asa azy jereo zaniko mba hirovany kosa ny tokantrano ny lesy dia naleo ny tany any izy namita ny asa fa ny azy arovany fa ny any lasim-bainy mba amin'izay nalesy robin ndany lahy miakatra fa aleo zany eto am-bavahady eto amin'izay mantsy mba hita amin'ny monsieur frank eto ka raha manontany an'lahy izy dia lazao hoe mbola nandeha ny safy posta teo ny tsy nahitandry zareo a ian'indray ariko mazoto lahy io fa raha maheno feo hafahafa dia ampitaiko any any aveo aza ty manao vazivazy ratsy lesy manja ny iny ankizanareo iny izany tsy taitra aminy na vatana na endrika tsy hoe manakika fa andavaky ny lioana lesy ny dirany tomona mafatifatany lahy lasy lasy so mahazo amiko ka na zavatra hafa sy akasary an-tsaina izay nolazay mibeta teo aka raha sanatry misy an'izany marina tsy ho fatiko io monsieur frank io nefa matoky anao ary idealy mino fa fitiavana nay mianaka tokoa no anton'izao fa tsy sanatry zavatra oay ino ny fiara aleo sokafana ny vavahady Robin, aiza ny asa ianao ye miasa ka ko nahoana ny tsitako tamin'izay niditra teo mbola nao fisafona ka fa eniko ny fiaranareo niakatra teo za mbola nanentsika asa tatiako eny fantatro zany mandehana vojeo aingana ny zaza fa so malaela anao izy ka tsy matory eoko fa saika tsy andeha asa ihany efa ohatra ny saina n'le niteneninao hoe sovoroko eo dia nandeha ihany ka tokony mba niantso ahy ianao Robin efa saika niantso anao any nefa matetika maty ny finday anao na tsy mandray telefoniny ianao dia aleoko mihitsy tsy nanandrana tsony eny ary lasa aloha fa maika monjy any mihitsy tafandroazany vadiko zany mazoto ny asa Manahoana Robin mademoiselle Yante salama tompoko ary nga mbola tsy nody mbola miandro passation keliko ary efa hitanao voaka maraina teo nga papa ye efa lasa niazakazaka vao maraina teo izy ay tsara izany fa afaka miresaka aminao ve za vetivety fotsiny aleo aloha amatotra ny reto aliky reto dia tena tsy mahalala ny ninona mihitsy moa izany ty Robin ty amin'ny vadiny sy papa sa mahafantatra ihany izy fa tsy samy tena mialatsy indrindra mademoiselle tsy maninona ka mandrosa aloha atao trano iny tompoko hitany Robin ahoana izay tompoko misy resaka tiako antaninanao ty alefa fa meno a tompoko aza tao an'izany tompotopoko izany a Robin mandreraka be azy zany manoatra no mpanjaka vavy marina ka mpanjaka vavy anie tompoko oka izay fa matorana be ka
lasa misy elanelana be tsika. Aleoatra ny taloha ihany e. Iantsa, tena mifona reny aza ny fa nanenenany. Andray kosa e. Tena mariny. Zany hoe nanenenanao zany ny ty za kosa angamo ny tianao e. Sady tsy nanenenako zany raha nisy azy fa nazahoako fahasambarana kely ihany teny. Indrindrandrindra nandray anao sahala ny zandriko mihitsy. Compliqué be zany resantsika zany fa aleo janonany ka. Fa ny tena tiako resahana anao dia izao. Miaino anao a? Fa jamba ve aloha ny masonao ty e? Jamba? Aza manao taridesaka rehefa tonga dia tsory. Ay, sokafy tsara ary ny masonao. Tsy hitanao mihitsy zany fiaraha miafy ny mpapasy idealy. Iantsa, efa tsy miafina amiko intsony anefa hitan'ny olon-drehetra e. Miaraka izy ireo satria olona re tsy mahazo misaraka na andro na alina fa hiakina ny fiainan'ny orinasa. Esy, aza mody adala Robin. Haiko loatra ny fahatsoranao sy ny fahadiovan'ny fitiavanao ny idealy. Saingy mampalay aloha fa tsy mba tsapanao fa nitsakitsahana ataony ianao hatramin'izay. Tiako ny vadiko ary ajaiko sy atoko isako e. Marina tokoa aloha fa nanana saingy tsapako hoe masina ny fanambadiana ka sarotra amiko ny isaina hoe manitsakitsaka izy. Raha sanatry tokoa misy zany dia tsy haiko Sakafo ny masonao Robin. Aza fananiana tapenana tsony. Mifoza amin'izay fa za manonofo lava eo. Aleo angamba resaka hafa ny fanaovantsika riantsa. Iverinao moa fa mora ho an'ny saiko ny mihinana izany raha avy aminao no nahinokany izany. Fa ahoana ka? Ka noho ny zava-misy rery antsa. Tsapako ny fitiavana mivaivay ao anatinao ao saingy efa manatopo ka sarotra amiko ny hamadika ny voady nataonay. Eny, afaka manilika foana ianao dia afaka manao temandratra koa. Saingy mba aoko tsapanao Robin fa tsy fidinany mitianao sanatria sahala ny amin'ny mpapasy vadinao hoe rendrarendra sy fafinaretana fotsiny. Miantsa, miangavy anao kosa mba atony olo ny fonao. Be aza manamelok'olona tsy misy porofosala amin'izany ianao ka. Tiako tsapanao nefa Robin fa nazaza manontany tena hoe nahoana mitianao ny foko. Ekeko sarotra ny toerana misy atsika nefa tsy mety na dia kely fotsiny aza ny foko raha tsy mitempo anao. Tiako ianao Robin. Efa ely zany ny fantatro hoe fony vao nanompo ny masoko tany aminao ka nefa nojo ny masontsika dia hitako sy takatro ny herin'ny hoentiny ny antsefa taty aminao. Tsy afeniko fa na za koa aza nisy fakam-pananan-dalo fa resiko zany. Ilay taminao nametraka demande d'emploi iny dia zany nandray anao. Ie, tsaronao tsara. Manontany tena hoe inona loatra ny tena anton'izany. Tadidiko mantsy rehefa andresaka nareo sy papa dia nandresy lahatra azy aho hoe teny ilainao iny. Zany tokoa moa Izy dia d'accord loatra fa noenao hoe vadin'ilay sekreterany tamin'izany angamba nanekeny. Satria dia alifofombadinao mihitsy ny angavy taminy hoe aleo mba hiasa ato ianao. Marina aloha zany. Anambady ka mila miasa. Satria tsy maintsy natao faingana ny mariazinay fa efa nitoejazy idealy. Lazaiko anao aloha fa vao natsapa hoe nanambady ianao dia nalahelo be ahy. Saingy faly kely indray fa na izany aza dia vitako foana ianao. Robin, maheno lahy. Mialany ny demba fa mahelo lahy. Oay, aleo andeha aloha. Masotondry Antray, sahady ve? Robin ahoana izay raha amako? Mbola tsy vonona ka? Iny ary aleo fa miandry anao foana Tsaro fa vadiko ianao ary izay rehetra mety aminao dia mety amiko koa. Rehefa kosa tsy mety aminao dia afaka miandry. Aza raisinao zavatra hafa lesy Zany
saiko fa ny saiko fotsiny tambesarana asa be ka lasa tsy marisika amin'izany. Ino za koa no adala minitsy mahatsapa kosy vadinao araka iny teninao teo iny ka zavatra iray tokony tsy azo laviko izany ao mampivady atsika. Diso kosa ianao hoe tsy sanatria fahazarana na hoe tsy maintsy izany ka fitiavana no antony. Tsy hoe tsy misy fitiavana akory ianao rehefa malaina fa mety hoe stressé fotsiny ka tsy mitombina ny sainao. Kosy marina izany ka fa aza raisana hoe tsy maintsy atao anie izany ry malala koa. Sapako nefa efa ela betsika tsy dia afaka mifandray firy-tsonina ara-batana izany na ara-tsaina. Sapako izany ianao koa matetika miasa latoa ihany ka zara raha misy fotoana ionantsika. Izay tokoa ararotiko ty alidi resahako aminao zavatra be dehibe raha azonao atao ny mihaino azy satria androany azo ny mba tsy niasa aly dia sahalan'izay koa ianao. Avelao azy ahy inda ny eo an-tsandronao e. Afaka mialokaloka eo foana ianao ka njeo fa averiko safona indray ny volonao. Fa manino ianao no misento? Malala. Ahoana? Saika lavo lavo ninona? Aza mitsangana aloha ianao e. Eo mitabo ihany eo tratrako eo. Eno tsara izay lazaiko. Ka afa be kosa ilay filazan'ny lako. Everiko hoe mampirafy ahy alahy. Ty vavany lahy mipetsipesiny ty raha ho angolaina kely aloha Robin dia mbola ahitany laloza e. Aiza kosa e. Tsy sany velively akia. Za tsy ampirafy andry izany. Ka inona ary ny tiany lahy ho lazainy e? Saika lavony tsy fahatokisako anao ahatra izay. Aza vao tsara hoe. Nandritra izay fotoana niverenanao ny asa izay ho aho dia nahatsapa fa nangatsika be ny fiarahantsika. Ny fitiavantsika moa izany. Araka ilay nilazaiko teo anie izany e. Efa mifona kosa ako. Eny e. Saingy nanampitrotraka ny fiasanao alina. Sady tsy vitany hoe any ampiasana fa toy hatrany hatrany mpampiasanao mihitsy. Hatray. Amin'io efa fantatra tsy misy miafina amiko ny toetra n'ilay mpampiasanao satria mpampiasa ihany koa. Dia izay dia tena saika kivy ny ampiny tsy fahasalaman'ny ty sombina antsika ty. Izay no tiako lazaina aminao e. Nefa mahatoky fa manana ny fitiavanao mamy sy maharitra amin'izay rehetra atao. Ty ahoana? Fantatra fa mafy ny fakam-panahy manjoa antsika roa. Mena miraviravy ny manodidina na amiko izany na aminao. Saika nafina aminao ihany nefa tsoroketo fa tsy ianao rery no niady tamin'ny fakam-panahy fa zako. Eny mety ihany mety tsy niay ianao nefa okoloha zava fa tsy nanitsakitsaka anao na izany aza. Masina amiko loatra mantsy ny fitiavantsika e. Tena tsy mety ny saiko ry idealy aleo fa tsoroka aminao fa tsy iza akory le olona ny adiko tamin'ny fakam-panahatra izay hiantsa zanaky Monsieur Frank. N'olona izay ny tamiko fa vao nifankahita mantsy izay tany am-boalohany dia tsy ahony izy ary natsapany aza fa nanambady aho dia vao maika aho tsy ahafony izy. Dia sitramiko izao ianao e. Hoatsay ary tena rendrika ka idealy. Izany hoe tsy nisy reny izany ny resaka nolazaiko teo. Sa nefa dia efa faly ery mitantara sy maneho marina rehetra. Ary eo ny fotoana mahamety azy izany lazainy. Hoay sady tahitra ny mioty izany. Ary eo no mena biberon fa tena nona angamba izy io. Idealy koa ty tsapako vizana be tamin'ny asa rehetra natoka. Tsy voaterin-drasako azy daholo anie izany e. Sady efa mahazatra raty io. Inona re no ataoko e? Melalipaka isan'andro ny fitiavako any idealy. Izy nefa toa sady sa zany.
Indraindray aza mila tsy ahazaka ny fihetsiko mihitsy ao am-piasana. Fa na ninona rehefa tany an-tanan'le tsy misy saina iny idealy vao tsapako ny tena fitiavako azy. Satria ve noho izy hoe nizaraiko tamin'ny hafa, nefa ny hatramin'izay tsy mbola nisiny tsy hitako hoe nahasarotiny ahy izy. Tena nidiran-doza koa aloha kialakely. Olona tahaka ireny ve ny nalaina vady mba farafaratsy ny mpiara-miasa tao am-piasana. Papa? Ahoana? Aive ianao tsy nandeha niasa e? Miandry ny antso-ndrenao avy any ampita dia andeha karakara ny taratasy andehanantsika mianaka ny ivelany. Ka ny mahakasika izany mihitsy izao ny papa ny antony tadiavako anao Fa ngaha tokoa ndre io tsy nakany am-piasana? Après-midi angamba vao tonga any. Ay. Misy kory senjehako kely izay mantsy. Ka ahoana? Efa vonona zany andeha? Misary papa ohatra ny tsy afaka andray Fa ianao ty ve ry antsy efa mitapy mihitsy Ka tsy vonona andray ako. Tena zaza saina mihitsy ianao ty ka. So heverinao fa kilalao ary zany? Izay mahazaza saina izay mihitsy no hijanonako ka. Tsy misy eka kory izay atrika asa aleo ihany. Aleo ihany aloha zaho zatra eto e. Fa heverinao fa nivokatra izany ka tsy miteraka fantantoka ho an'ny orinasa? Tsy hitako izay olana amin'izany. Solo fotsiny e. Tsy vitan'izany izy io ry antsa. Dia heverinao fa iza no asoranao tamiko indray zany? Io madame idéal mazotoko. Moramora aminao no miteny an'izany Fa heverinao fa tsy manana ny problème manokany moa izy zany samborinao tampoka sala amin'izany? Fa ngamotsy tamin'ny papa no niteny vao nakaty aniko e. Ataoko izy ny tsy maintsy mandeha amin'izany fa tsy zava mianatra raty. Aza tsotsorinao sala amin'izany izy ty ry antsa. Tsy zazakely anie iny olona iny Ary tsorika aminao fa olona efa vokotra kefy reny na dia mbola tanora aza fa tsy sahala aminao. Ka tsy hitako anie izay ilana azy zany Izy alefa makany fa tsy za. Ka ahoana e? Tsy andeha zany ianao andehanako ilaza azy indray? Ny olana koa mantsy izao dia izy ty voakely anako tiako. Asy voapetrana amin'ny Robin vadiny ny zanany dia meo fotoana izay hijanonanareo any Robin tsy esany. Tena manimba programa mihitsy ianao ty ry antsaka. Mba marina Tena mifona rery papa. Ny sanalalina za mihitsy dia hitako hoe tsy vitako izany zavatra izany. Eny ary aleo fa andeha hiresaka amin'ny aloha. Mety ambiko tsara izany. Amin'izay tena malalaka tsara andreseko lahatra ny Robin. Sarotry ny papa koa ary araka amin'ny madame idéal any ampitany. Anjarako indray mandresa lahatra ny Robin manaraka. Zafady aloha e. Vetivety fotsiny ilay fitenenana makela. Ampamanginakely aloha zafady. Misaoranao rehetra namaly ny fanasana. Ny voalohanteny angamba dia misaorana anareo miaraka mamelona n'ity orinasa ity satria ratsinareo tsy sahala an'izao ty. Fa singaniko kely sady arabaiko manokany madame idéal izay mpanolontsaina manokany eto amin'ny orinasa. Inona ny antony? Satria izy ny tena nazahoana ny fombiazana niaraka taminareo. Ka miangavy azy mba hitsangana eto akaiko eto izy. Azafady indrindra mampitsangana anao madama. Ireny raha tsy mampalahelo kely Robin e. Mangasy asy maferiharinery izy mianako. Na koa ary ny alehany ety sa ay moa nanatitra sy tanampy mitondra reto boisson reto. Aka reto toa ty fotsiny. Misaotra anao mademoiselle idéal. Oay, madama kay moa miala tsiny fa raha zao fijery anao zao dia tena mbola vao maika azy ianao mademoiselle lalandava. Ianao koa izany dia efa manao izay mamenatra ary franga ka. Ka marina anie zany sa tsy marina zany? Tadidio any ary franga fa manatrika ato ny vadiko e. I Robin ve? Androany izy tsy vadinao zany fa sécuritaire idéal. Tsy hitsanga-menatra ve ianao manoloana an'ireto vahiny reto hoe sécurité sy mpiandry tanàna koa anie ny vadinao? Mba mety eza omena ny toerana tokony hipetrahanao e. Ekeko izany fa tokony tsy nalefanao nakaty izy ka. Ka tsy ampy anie ny sécurité. Nefa fantatrao tsara fa tsy misy mpanampy izay araka ny resaka nataoko anao vao tsy ela akory.
Zaho izy lasa nakaty niaraka tamin'ilay zaza. Efa vita koa ny asany. Efa io mipetraka tsara ery amin'ny sezariny io izy mianaka. Fa endry tsara kosa ilay zanakao eny aminy a. Mamitsaka sy matory kely ery. Lasa sy tianao lazaina amin'ny reto mpiasy reto. Gaga daholo ny olona fa alohan'izantsika mitako ritsika eto e. Ien tokoa. Fa alohan'ny sokafan'ny lanonana dia tiako ny mampatsiahy anareo fa andeha hivoaka ny ivelany afaka roa herinandro izay sy madama idealy. Anosy andray fiofanana tahaka ny mahazatra. Zany hoe izy zany no voafidy anaraka fiofanana e. Manasa anao madama idealy mba hanokatra ny lanonana miaraka amiko. Anangana ianao amin'ny alalan'ny fieraty. Hafa be zany ry Franka. Menatra ka. Andao fa inona ary ty. Tangana ianao fa maika ilanonana ny mpiasa. Je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Sirarong kosa ka. Efa fananina mihitsy ny azo roa reto. Tena olona fovato mihitsy raha ty vehivavy ty a. Papa ve moa mahalehilahy tsy mahagaga fa tsy izy e. Dia manaiky sy manao toetra tahaka izao masony vadiny. Jereo anie Robin. Mampalahelo kely ery izy teo ny tsiky tsy ravina sady nitrotra ny zanany natory. Aleo andehanako mihitsy ka. Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse moi. Fa hoaiza koa ty izy. Lasa nanatiny an-davarangana kay. Andeha hivoaka. Tahitra sady mitomany kay ilay zanany. Aleo rahako amin'izy ka. Européen, fa maninona ty ianao? Mitaitra kely mihota teo dia nivoaka fa ohatran'ny mbola te hatory mantsy izy kio. Kanjo tokoa vao nahazo mangatsiatsika sy mangina dia reniko kely teto atsoriko. Antray Robin, fa mitapina mihitsy ve masonao e? Fa inona foana ny tianao lazaina ry mademoiselle Yantsa? Ka zao fetsiko papa sy ny vadinao zao ka. Eny, ekeko hoe marary ny foko fa fomban-javatra ny izao e. Fa ngatsy tianao ny vadinao? Tiako isika. Ka maninona ary manaiky an'izao fanitsakitsahany izao ianao e? Fitiavako azy no andefirako ry Yantsa. Ary aza mipanga olona tahaka an'izany foana ho ahy ianao. Olona mpiray asany ireo e. Normalina raha ny fetsiny. Ay, ka andao koa tsika isanao mba andiha araka eo akaikiny. Dia ifampisakambina be ohatriny ataony. Mangina ianao mademoiselle Yantsa. Aza miteny tsony. Avelao azy efa oriana hoza akaiky fa tsy manino. Fa hafirin'ny olona mizaka ny toy izao moa za aminao e. Aza manahy ianao fa tsy ataoko ampihetsika ny volomasoko akory izay ataony ao. Tsy ataony mampihetsika ny volomasony no nefa ty izy azy efa mangano ny saika hitomany. Robin, raha tena tianao idealy dia andana roa fa aza avelanjakan'ny olona tahaka izao. Fa misy inone? Averiko aminao indray izany fanontaniana izany. Sakafo amin'ny masonao. Dia mifoaza amin'izay fa za manno fiainana ohatry ny paradisa sy fiainao sambarana fa efa mifanohatra amin'izany izao ny zava-misy. Aza dia miditra amin'ny fiainan'olona tahaka an'izao ianao ry mademoiselle Yantsa. Lehibeako ianao, marina izany. Nefa kosa tsy tokony hijabaka amin'ny fiainako manokana. Fiainanao manokana? Everinao fa tsy misy fetraka eny amin'ny fiainako angamba fanakoritana ny vadinao ny tokantranonay. Tsaroa fa olona manambady ange papa Robin e. Iny vadinao tsy voatananao any tokantranonao iny manakorotana anay. Tadio fa raha fantatry mamanao zao dia voaroka amin'ny asany io. Ary mety hatraminao koa. Zay no mahavoanareo mpanakarena toy itonika. Tsy mahatsapa tena diso mihitsy na dia hita izao aza fa nareo no itoeran'ny fahadisoana. Maninona raha ny rainao no tenenanao an'izany fa tsy zahy e. Azafady Robin raha somary niakatra kely teo a. Nitoetra ny papa nefa fantatra loatra e. Matoa mitenenao an'izany. Tsy sanatria hoe manambarina ny ahy fa ombako manana aloha ilay teninao hoe mpanakaena tsy mety diso e. Raha papa dia izay. Fa za kosa aza finosina miaraka amin'izany ka. Azonao antoka ary ve fa mifankatsiry zareo e. Asa? Ny ayatsy evanana aloha e. Fiatsika hitako sy feo reko ny lazaiko aminao. Yantsa. Avelao izay mianaka aloha hody raha mety fa
ty lanonany ty to mbola ohatry ny arain'androko sady marary mafy koa zany lohako zany. Aleo ary fahateriko amin'ny fiara nareo e. Raha tsy manahirana anao. Vetivety an, akalakale amin'ny fiara aloha za. Mandro ianao ry malala dia mahazo toerana aloha. Kay fanina be afranka. Ao ary mitehena misoroka aloha e. Eo mahazo toerana. Ka fanina be ho aza. Ary aleo raha tonga dia tsy ampandriny e. Zay ary sory ty akanjo ambony ty fa mafana be ianao. Tray mahafatifaty aloatra ianao ry idealy a. Oay jereo anie ny hatsaranao raha tsy vao maika ny tombo e. Na dia efa niteraka azy ianao. Le vatana mifintipitina taloha iny lasa nahazoaina sy botabota kely. Franka. Ahoana ki malala? Avelao aza ataonao an'izao ka. Idealy a. Avelao mba hanara-po amin'ity alin'ity aloha ka zaraka azy eto akaikety ianao. Franky, avelao aza. Idealy. Mivadika anie aho e. Tratra ny eo atsika. Efa mity tsara le tsy ho trano io a. Aza manahakely akory ndry. Andray kosa ary Franky. Aza atao an'io moa zahay e. Efa tsy mety tsono a. Dia niverindry fanafoy andry moa zara nandefa andrinana ambady. Ka tsy mety ho azy zany. Eo moa e. Avelao a. Tadidindry le dia antsika tany manoro iny. Andao mba haverina. Tadidiko ireny fa efa lasa ho areny. Tsy afaka verina tsony. Idealy. Tsy mora koa ne Franky ny nanadino anao e. Ka za angary malala mahazo atonona zany a. Haindy tsara fa na tsy miasa ao tsony azy ndry a. Efa nanao sonita tao am-poko fa ity andry foana. Ary efa nametraka tombokavatsa tao am-pondry fa hanampy andry foana na manambady azy ndry. Ekeko zany Franky a. Ary lazaiko sy ny teneninao. Nefa matahotra so andrava ny tokantranoko ka. Aleo ravany retsy a. Veloko raha izay zazaray. Tsy atao kory nininina mihitsy iny. Sady tena zanakao iny. Nisofiko ve ny lalitalovana zany no mariny e. Tsy fantatr'ireo beny zany ary tsy misy malala mihitsy. Aza dia mivazivazy ratsy retsy ry idealy a. Inona ary ny vazivaziko amin'izany? Efa saika afeniko anao mandrakizay zany nefa tsy mety ka. Idealy. Ka raha izany no marina tsy hitako izay maharatsy azy. Vao maika tiako be. Miampiray indray zany ny vavikeliko a. Tsy rototra akory izy na kely aza. Saika afeniko ihany nefa tsapako ty azy a. Toa vao maika ny alalavirako azy ny mampifanantona anay. Tena raha tsy nanambady ianao ry Franky dia tena vonona no vadina ohatra any am-boalohany a. Nefa tsy misy azoko atao tsony. Dia aleoko mity anao mangina eny e. Idealy eo. Ahoana? Tiako be ianao. Ary aza manafa eto akaikinao foana a. Faly be a. Tena faly ana ianao n'izany vaovao zany. Fatandremana ery Franky lazainao ny olon-kafy zany e. Indrindra fa amin'ny Robin. Raha eniny zany androany ny ampitsino ihany dia ho afoinao mandrakizay a. Aza manahy ianao ry idealy malalako a. Ka homariko izany fifaliako izany dia ka homariko izany fifaliako izany dia andao satarina eto ny vola tatelontsika roa dia mitoy any Paris zany afaka andro vitsy. Manaiky Franky a. Satria tiako ianao. Daholo izany zavatra reko izany. Tena nangovotra tampoka marina. Aleo amin'izay amin'izay fa sao misy mahita eo ka avabaraka hoe miheno-baravarana. Ny lakile amin'ny fiarako ity efa azoko. Dia inona no ataoko?
olazaiko amin'ny Robin ve zany? Tsy maintsy olazaiko azy zany ary tsy maintsy fantany. Ny olana amiko dia misaina hoe anahoana ny fahorian'ny zanak'olona eny fa tia sombina ny tena mifankahazo-po aminy ka tsy tena zany. Savoritaka be ny saiko. Marina raha tsy ho lasa daly Robin raha marala an'izany. Kay tena fanina tamoka koa zany. Tsy nampoziko toy izao ny tena marina. Noveriko fa mifanadala sy matindrindrarindra fotsiny reto izy. Aika efa ferina anatry ny ela ny fangalarako ity. Indrisy ry maman, ianao moa zany dia madatsineria any ampita ny matoky an'ity vadinao, nefa izy aty manitsakitsaka anao hatry ny an-tampon-doha. Dia Robin koa anahoana ny fahadisom-panantenany? Ny fitiavana ny idealy mety fony andra fantany izany fa ny alahelo an'ity ndraisiny hoe tena zanany. Nanapa-kevitra fa tsy teny amin'izany any Robin ka. Avelo ny fotoana nanapaka an'izany. Tsy ho zakako manko nahita azy amoifo e. Izay ny tena marina. Marina raha olazaiko aminy izany tsy heveriny fa izaho maiko tia azy ka milaza tsangatsy amanorana. Hivadika ho fankalana azy izany fa aleo tsy ambaratelo ka. Dia zandriko izany tia zazy ity. Eny zany. Tena misavoritaka tanteraka ny raharaha. Aleo amboarina ny fihetsika fa reto izy mianaka. Ary avy nitomany nga ianao? Fa hoy? Sahala misy ranomasy zany ny tavanaoko. Sady tsy mbodratsy be ianao ny voga avy-taoko. Mafana loatra Robin. Faterina hody zany nareo mianaka? Tena tsy te hody aka. Leo be ny ao an-trano ao fa mangina be ao fa zatra miasa alina koa angambany. Tena hipitrapitra fotsiny ao am-bandriana ao angamba. Nefa nety izazy ty tsy azoko avela ty fa korotana loatra ty e. Karaha zany maninona raha mijery toerana milama tsara atsika telo mianaka e? Nga ianao tsy hiverina any aminareo? Lehibe koa. Tsy dia zatra ny salan'izany e. Izay sy mamamo mihitsy moa izany. Amin'ny mianaka fikatsahana fafinaretana dia any anaty fanginana fa tsy any anaty kotaba be ohatrany amin'ny papa. Ka mitovy ihany anitsika izany? Izany? Aleo fa mahita toerana milama be aho. Ay. Avy eo rehefa te hody nareo mianaka dia ateriko. Nefa mangatsika be ny izany andro izany ry antsy. Tsy maninona raha tanaty fiara iantsika e. Apatoreo aorianao aloha ny hody dia mivadinao eto aloha eto. Eny ary. Tsapako ny fitiavanao an'ity zazy ity Robin. Izany tsy nilazako anao ny zava-nisy reko teo. Na dia varavaran-dray ampandrosoanao ny fitiavako anao amponao azy amin'ny fahalalana izany. Sanatria entiko andravana ny fanantenanao. Tsy ho vitako mihitsy mantsy ny asambatra anao sy amerindray ny fanantenanao raha mamoy fo ianao. Saingy ho zakako ve tsy tianao e? Zay. Efa nahazo toerana tsara izy. Sofa misy an'ity seza bebe ity ato anaty fiaranao e. Fiarako an'ity e? Zany ve? Fiara fitondra amin'ny papa eto. Zany tokoa e. Ka ataon'ino ity seza bebe ity? Ka ty fiara ty eny esaka hoe omena ampiasain'ny madama idealy e. Dia izay ny fidianany azy tato. Ay ve? Tsara kosa zany ko. Fa avelo any aloha zany resaka izany e. Aleotsika hijanona etsy. Eo koa tsika afaka mitsena fipoitra masoandro avy any antsinanao. Ay. Fa ary lasa dia mbo malaza moa zany tsika. Ie. Toerana fandehanako matetika ty Robin. Rehefa misy olana kely iny aho dia makaty foana. Ay. Rehefa maleto maivamaivana daholo ny saiko sy ny vatako. Ay, vari mba manan'olana koa ianao ty e. Diso kosa ianao e. Diso ianao raha mitsara fa olona sambatra. Zary no tena mijaly satria... Satria maninona?
aleo aloha mijanona tsika e dia sakafo kely aloha ivitira aminao io. Ay sady mahafinaritra ery zany rivotra zany ko mady io ery. Zaho ary akipio masinao dia saina mieritreritra hoe inona ny fiainana iainako. Hafahafa ihany anie zany e nefa azo tanterahana ka efa mikipy ara e hoentiny resaka ao. Ekeko fa tsy ory ninina ary na tsy asa mandrapakipo ny masoko azy aho dia tsy ory izay rehetra tadiaviko nefa misy zavatra iray mampanontany tena. Inona zany? Ka tsy voavaliko hatr'izay ilay izy e fa maninona any tsy mety mitiolo-kafa anao. Iantsa asa tapahanao aloha ny teniko e efa nilazaiko taminao ihany hoe vao nahitanao aho dia nisy herina nintina taminao ka nampiboboka ny faniriako hanorokanao zany. Tsy haiko ny antony fa sarotra valiana hatramin'izao. Resaka efa nataontsika kosa anie zany ry antsy ny tena marina akoatra ny hoe efa mana-tompo a dia tsy mifanatsahana akory ny amintsika ka farim-piainana fariboninahitra sy ny maha-olombelona rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Haiko izany ka ary sofanao mafisinao hoe eo anivon'ny fiarahamonina satria tsy ihany ny atao hoe fiainana zany ve? Fa misy koa ny zony tsirairay ity izay tiany fony a. Salasala be hitsaranao hoe mbola dola-tsinto loatra ny fonao. Tsy efa maritra ary manam-pirofo izany ny fahasahiko mitory fitiavana aminao na dia tsy anjarako azy ianao. Fantatrao nefa fa eliko eo anatrehan'izao tontolo izao zany dia eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Raha tsika izany mangalatra amin'ity dia eloka fa raha ny hafa tsy maninona. Fa foalohany ranomasonao ka dia manatony izao sandroka. Misaotra. Averiko aminao fa ala-pite izany fa namelohana alatra ny fototeniny mangalatra mpangalatra meloka sy ny sisy. Raha ohatra ka ataontsika izany dia tsy ho mandry mihitsy anie ny feo amin'ny fieritreretantsika ry antsy. Fa ny hafa mandry ny feo amin'ny fieritreretany valio ahy e to tsy mamaly akory ianao. Nahafa izy ry antsa eny ekeko fa marina zany ary mampirafy daholo ny olona rehetra saingy jamba ny fafinaretana izy ireny ka tsy ho mety iny. Antray dia fafinaretana zany no majamba haka iveranao fitiavana fity vao mitsirika mandrombona tsy lalipakery ary tsy arefesina mihitsy aza. Ka aleo ary aho itianao e aza sakanana. Zany tsy manakana anao hoe tiavo a dia tiavo am-ponao mandra-pahitanao izay tena tianao. Tsy izy tsony izany Robin ianao ihany dia ianao mandrakizay. Fa firy taona moa ianao? 40. Sandroko 10 taona be izao zany ianao. Efa mahay zavatra be lehibe avo tonga ianao ary raha nodezayko aza dia za mihitsy no nanolo ny kosonao sy nanome sakafo anao ary nandrotsorotsy anao rehefa te hatory ianao. Ianao koa azo mivazivazy ka fa inona izao no tialo lazaina amin'izany? Efa petsaka ny zavatra haiko e izay no tiako lazaina. Mety izy ianao atoro. Fa idealy angaty sandrinao minao fa mitovy taona izay sokonao kely fotsiny izy ka saingy betsaka koa ny zavatra hainy tsy hainao. Mampirafy sy mamitaka izay angaka tsy mifaka. Mamitaka ahoana dia mampirafy ahoana e? Hita fa izany e raha tsy izany ve sany mampinan-dalitra anao dia ianao koa amin'izany dia manaiky omeny lalitra fotsiny. Aza vao iny tianao lazaina. Loza marina saika voalazako ny marina rehetra. Iantsa aza vao oka ihany izao. Fino ty ataonao e? Avelao any orikanao fotsiny. Oay taiko mioty. Avelao itomanao izy ka. Mbola matory nganareo mianaka? Oay tena resy tory teto izay.
bonjour ianao. Bonjour. Mamofopofona alikola ani ianao zany? Ie, lanonana re lesiny nare tany. Na ny fanomezam-bonina trano lehibe sy ny mpiara-miasa aza ve tsy ho atao e? Dia maraina mihitsy vao mody. Vao naterin'ny chauffeur teo. Fa nanina aloha ny tsy mba niantso akory dia lasa e. Ka hanapaka ny filinina anareo ve izahay? Na zany aza mba ny fampiteniko. Za reraka nitady anareo fotsiny. Marina ve zany? Feno any afitrano rehetra fa tsy hitako nareo. Ka maninona raha nantsoina ary zay? Nefa ne za dia teo ambany masoko foana ny telefonina fa tsisy na dia mesazy ray azy. Ka niany no badiko. Fa avy aleo aloha izany ka. Aleo aloha izany dia hanao dosy fetifety. Zany raha mba nasiany maso akory le zanany. Tena mbola tsy miendrika reny mihitsy marina ianao tika. Fa mino fa andesy kelikely eo ihany zany. Ary telefonina ny idealany izany maneno zany. Aleo raisina. Monamoro no misoratra mipetaka eto. Allo? 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 Fa izy zao? Mba mahalala fomba letsy a. Tsy telefonina an'la ty aza raisina. Ay, monsieur Franky. Zay indrindra. Aiza idealy? Ka vonikadona ny trano mihitsy ane izy zao e. Mbola lasa namonjy dosy. Rehefa tonga eo izy dia asevy mirapelina fa ilaiko maika. Mba azoko fantarina ve tompoko hoe inona ny ilainao azy? Inona ny idiran'ny lahy amin'izany e? Tsy misy hain'lahy ny asanay. Tsy lahy koa ny ilaiko e. Rehefa hividy sakafo nalika sy amby tanàna dia lahy natsoko fa tsy izy. Ka vadika ny patron e. Eny e, ekeko zany fa za koa mbola patron an'lahy. Ka zay lazaiko ty dia atao fa tsy za indray mibetro an'lahy eo a. Nefa kosa an'lahy inona e? Andro alahady ne androany tompoko. Aza be famaliana letsy e. Fantatrao tsara kosa aloha fa andro tsy fiasana ka zay mba hitiavako varotra kely aminao e. Elandre ve no nampianatra an'izany ty a? Tsy tompoko. Mampatsiahanao fotsiny ako. Ka efa fantatro zany e. Eny ary tompoko. Aleo fa afarako izy. Saingy mba miangavy aho hoe. Hoe ahoana e? Aleo reny mitapaka andro ihany izy mitazominao any fa. Za le tsy mahalala zay tokony ataoko fa aza ampianaran'ny lahy an'izany a. Tsaroa fa miankina amin'ny asany ane fiveloman'ny lahy e. Mazava milaza iny. Eny tompoko. Misaotra favoray monsieur Frank e. Tafita ihany koa ny afatra. Aza manahy ianao fa afarako izy. Dia lahy miasa ralina fa vita zay ny repo a. Repo hoy ianao? Tsy nisy an'izany anefa zato nasainao nanatitra n'ireny boisson tamin'ny lanonana alina reny ko. Rehefa tsy miambina vavady lahy dia repo zay e. Io no asa-panaoviko alahy fa tsy sisa fanampiny. Eny re tompoko. Dia saika mba tena nitapahana marina. Ozy, fa iza ny anso ateo? Lehibe anao. Dia ahoana ho izy? Makanisa hono ianao any fa ilainy maika. Fa inona foana koa zany? Tena tsarany ka. Aizako efa andro alahady avy mbola miasa ihany. Ka afaka tsara milaza an'izany any aminy ane ianao e. Na tonga fotsiny dia mijanonako. Raha vitan'izany moa ka ninona Robin? Sady mba mitsinjo ny asako andavanandro koa ka. Dia andeha ihany zany ianao? Aleo aloha hoany ahy e. Zany efa zao saika ninona? Manao tsy salama hono neny ka tokony mba hitsidika azy ihany tsika e. Mirana no niantso omaly hariva hoe tokony mba handalo any ihany tsika ko. Zany? Saingy tsy tehiteny aminao fa sahirana nanomana n'le lanonana tany koa dia naleoko mihitsy aloha androany voalazay. Aleo ary fararifitsika makany. Mety zany ka sady efa ningavy tamin'ny monsieur Frank koa. Ay, mety zany. Fa hono ary malalako. Ahoana izay? Fa madika angamba ny anarana tanatin'ny finday anao fa lasa hoe mon amour ilay anarana misoratra eo nefa monsieur Frank laranako. Zany ve? Lanitro. Loza marina. Vokatry ny tsy fitandremana daholo zany. Mba hovay kely rehefa malalaka ianao ha? Aza manahy fa zao dia hovaiko e. Aleo ary aloha za io manandray e. Tena marina sy mitombona ny ahany antsa. Misy fifandraisana hafahafa mihitsy amin'izareo reto ka. Io jerena porofo vao miteny. Fa angamba tsy efa porofo mitohaka mitendako ve zao e.
nefa mora ny mamaly an'izao raha manontany any idealy lazainy fa hoe ny famadika tokoa dia inona reno ataoko hoe ary maninona moa raha arahany izay alehany ka aleo izay natao dia mety eo izay marina. Otry efa iomanao aiza koa ianao? Rehefa nandinika dia aleo izao nataontsika izay sy mioty a tonga dia ho any amin'eny ianao kosa manaraka rehefa vita izay asanao any. Mety tokoa izany sady tsy mahasarotry zavatra. Izay izany a lasa bizomamy kely amin'ny maman avy eo Idialy ahoana izay? misy zavatra dinonao? Inona lesy? Fa toso mba nanoroka akory aho ianao e. Tsika ny rehefa avy eo dia eo ny nefa eo ary zay misaotra. Idealy dia sahanao no nanitsakitsaka ny tokantranontsika efa tsy vaniny ianao tsy tahotra tsy henatra fa ety amin'ny toerana tahaka ny tono nanaovana ny andalana. Lotsika andehanaka tsy zakako izao ka fa angara manitra sy mavomavo aho dia atao ohatran'izao e. Aleo mihitsy loha hidirako ao dia hitatsika eo izay toyany nefa toa tsy ahazo rany a raha misy ny fifamalina sy ady amin'izao zava-miseho izao. Tsy rehefa ane mifamahana sy mifampisafosafosana an'ireny mpivady voaingany ireny. Andriamanitro ampio aho hitazona ny atezerako ka dia omeo fo mitonika eo ahafahako mandray ny fanapahan-kevitra anatin'ny fahendrena avy aminao. Aleo aloha mitony tsara ka atsapako fanina be izany ka andeosika mianaka ho any amin'iny aveniko tsisy ahafantatra ny adalanao ry fady malalako. Ty zanatsika ty mijereko fa raha sanatry mantsy misy ny fisarahana amintsika dia fantatra fa tsy maintsy sarahanao amiko izy. Nefa izy efa raiky-po tanteraka amiko. Aleo aloha hamonjy an'iny fa somaniny maninony eto ka ty zazy ty ny mampalahelo. Ary maninona izany anaka? Tsy maninona ary neny Efa ela ihany mantsy ny nahitako anao miondrika sy lasa saina mijery an'iny alboma tamin'ny mariazinareo injo. Mba mamerina kely ny fahatsiarovana ary neny mikisaka ho aza ny taona izany. Zao vera nga vao herintaona amin'ny sabotsy foana ny mariazina sy idealy. Aminao izany anaka fa raha amiko dia mihazakazaka be ny fotoana. Asa no izaho efa lehibe nga ka masoandro mody foana ny tazana. Aiza kosa ry neny ny zava-misy no antony izany. Raha ny voalazan'ny mpandinika mantsy dia raha mamy ny miaina hono dia vetivety monja ny fotoana fa raha mampahory sy mampijaly kosa dia mikisaka tahaka ny dia tsokatra. Mety marina ihany izany ko. Fangamo ianao mijaly sy malahelo ka. Ny tsy voafarotro firy izany ry neny ny anotsapako dia diso fanantenana ary androany vo tena voaborofoko izany. Fa ahoana anaka? Nanambadianao? Tsy haiko tsony amin'ny lafiny ray izay fa amin'ny lafiny ray kosa ohatry ny zavatra hafa mihitsy.
Fa hoany azonao ambara amiko ve zany? Be dia be rineny ny zavatra tiako resahana aminao a. Iza tsony tokoa moa no hitarainako ankoatranao. Nefa raha nandinika dia so ampitombony tsy fahasalamana ho indray zany. So tomitomany zany zanako zany. Avy eto e, avy manatonetaka aketo. Zao ny ataoko anao a. Mbola eto foana neny afaka ifampizaranao izay zavatra mahazo anao. Nosotra rineny a. Dia miala tsiny raha somary nandazatra ny maso kely fa tena tsy zakako ny zavatra hitako androany. Eny re a, aza manahy ianao anaka. Reninao ane ahy. Ary jereo ny vady aman-janakao. Mbola milanao reo. Vady? Raha zanaka dia tsy mifakay. Leo ary neny a. Zay no azoko ambara aminao. Leo ny tsy fananako so tokantrano e. Leo ny fanambanina sy ny idealy ve ny manao an'izany? Iza indray moa rineny a. Angamba hipetraka aty amineny aloha izay mianaka fa tsy misy mamy mitsony ao amiko ao e. Tena tsy misy mamy mitsony ny fiainanay. Raha izay izany fotsiny ny ataonao ampitsoka ny tokantranonao Robin. Lehilahy ianao ka aza manan-kiresy zany a. Dia aritra an'izany ve? Ka zany anie ny tokantrano anake. Ny tokantrano fefina. Sady voahery taona ve ianao dia leo sahady e. Raha mbola tsapanao fa tisy manajanao izy dia aza misaina kory izay teny avoakany ianao. Fantaro fa kely sy bitika anie ny asanao natrehan'ny azy nefa ny fitiavana anao matoa izy nanaiky nanambady anao e. Raha mba tsapanao moa rineny nazo a. Tena tsy teny an'izany velively ianao. Nefa tsy tiako fantatrao zany so ampiombony fahadisom-panantenananao ao anatinao ao e. Ianao mantsy tena nahatoky an'iny finantovavinao iny mihitsy. Nefa be tsara vela sy tsy vanina. Aza mandefa saina lavitra ianao anaka fa izay ny tokantrano a. Tsaroa fa miaritra fitsapana foana ny mpivady fa aina ny fetra rehefa vita izany fitsapana izany. Misaotra rineny a. Aza ataonao fantatra idealy zany resaka ny fanaovantsika teo zany a. Za angamba aloha andeha atorokely fa maharary mafy aza ny lohako zany ko. Ho avy eo izy e. Sakafo ataondreo izy nefa tsy haiko aloha. Raha ohatra hoe mitoy ny asany ihany dia mety tsy tonga eo indray izy. Manomako manandiandry zareo ho any ampita koa mantsony izy. Dia za tokoa ve moa zany makany sa nareo mianaka amin'ny makaty rehefa lasa ny vadinao? Aleo angamba zany makatiry neny a. Ay. Araka ny teniko taminao teo. Aty mba tsara rivotra kokoa noho ny any. Zay aloha fa mba hanararotra kely eo kaikiny mioty any atorika. Io koa mbola reraky ny fiara. Eny ary. Foaziko ihany ianao rehefa hisakafo tsika. Aiza ny olona ohoty rineny a. Mandroso anaka. Manahoany neny? Nanahoany izay tsy salama tato izay? Efa mba metimety re. Tsara kosa izanyko. Ary tao mangina be? Tsy eo nga izy mianaka? Ao izy fa tena mbola resy tory be mihitsy ka. Lanonam-be mantsy izay natrehana alina izay ka tena vizana ilay vadinao ko. Nitso tena mbola renoka mihitsy izy mianaka ko. Fa reto aloha rineny ny voandalana. Sady nataoko amin'ilay akafiziny neny mihitsy ireo voankazo sy laoka ireo a. Zany ve? Ie. Tena misaotra retsy a. Aleo tonga dia apetrako ato anaty frigo ato aloha reto mba misy ataontsika raha-pizza re. Robin a. Robin. Efa tonga anie za e. Robin wa. Mivoaza lezy a. Tena mbola matory be izy. Jereo koa anie minikeliko e. So e. Robin, tsapako ny fitiavanao a. Fantatro koa ny fikirizanao akamamy tokantranontsika na dia be fanahina ihany azy ianao amin'ny fitiavako. Ary rariny izany.
saingy tsy haiko ny andanjalanjany fiainako e. Lasa latsa-pity amin'ny Franka. Robert, raha azoko natao dia nitsotra ny marina rehetra nefa tsy afaka hitehitra amin'ny Franka satria efa manambady izy. Efa manana ny tokantranony. Akiko fa raha sanatria fantatrao ny marina mahakasika an'io zaza izay kina ny fonao io hoe zanakao dia tsy ho zakanao mandrakizay izany. Botry, fa mitomanaka ianao izany anaka? Malahelo ny Robert eny a. Ka io izy io akaikinao tsy lavitra anao ko maninona ianao no mitomany? Sapako zandry neny a. Saingy tato ato izay ary neny tsy dia nanam-potoana ny fanolorana teny mamy izay ka lasa mifampikitakita sy tsy mifampazaka resaka ao an-trano. Izany ve? Lasa manampy eny amin'ny tokantranonay ary neny a. Vao eo koa ny izao Robert nanao andranomasiny tantara an'izany. Aza manahy ianao anaka fa eto ah. Sady ny loza koa ny ery neny dia miampy ny diako izay any ampita sady aritra. Ny amin'izay indray efa nanamafy ny say mihitsy hatramin'izay hoe fitiavanao azy daholo ny aton'izany tsy dia haly ah. Ka izy ny ery neny nanantena fa hijanona aminy io dia. Fa ngah kosa hoentinao indray ilay zazakely ka. Izany ry neny a. Rehefa nandinika sy ny fampiresaka izay sy Franka ihany koa dia laza tamiko izy fa tsy maintsy hoentina ho mioty. Inona hoe izany teneninao izany ry Dialy? Tatra lahy. Izany lesy a. Inona? Tsy maintsy hoentina ho mioty fa voararany lalàna ny fametrahana zaza latsaky ny 5 taona amin'ny olon-kafa ka ampisarana azy amin'ny reniny. Fa misy lalàna nga miteny fa tokony hosarahana amin'ny reniny zaza latsaky ny 5 taona raha andeha hanapatra ny filany any ivelany miaraka amin'ny olon-tiny ny reniny. Ahoana? Aza dia miteniteny foana re ianao anaka. Marina izany ry neny a. Nataoko ihany ny tsy hiteny fa noho ny zanako hoentinao any dia lazaiko eto ny marina. Fa marina inona izany Robert? Ino anaka? Ambarao izay tena tianao lazainy. Mahakasy eza tsara ary nareo dia tony ny fonao ry neny a. Ianao kosa ry Dialy dia mingavy ianao hivoaka ny trano rehefa vita izao resaka izao. Miantony dia izao. Vonina ary mbola vonina hiaritra izay rehetra ataonao satria eo anilako ny zanako. Fa raha sarahanao amiko kosa io dia voatery tsy maintsy ilaza izay nafeninao hatrizay a. Robert, sa mbola tsy miverina ary ny sainao? Fa adala nga za hatramin'izay e. Diso ianao ry Dialy a. Aleo fa amin'ny fotony sy madio no ilazako anao ny marina rehetra. Fa ahoana rakizy a? Fa inona tsy milamina amin'ny fiainanareo e? Sao dia mba mbola azo alamina ihany matsy. Fiarovaka ny zanako ry neny a. Zay no antony ilazako ny marina dia efa saika naleviko tsy ambaratelo ary zany. Lantro, tena hitan'ny Robert ny marina rehetra. Inona izany nataoko? Ka ahoana? Vonina iainao anareo? Eny ary. Alohan'ny ilazanao eto masony neny nefa dia tiako ny mampafantatra anao fa afoinao mandrakizay io zanakao io na tianao na tsy tianao. Fa nampin'izay avelao andeha hoentiko ny zanako. Dia ho faty anga ianao? Mandingana ny tokolana eo ka mitondra ny zanako e. Moramora aloha nareo rakizy a. Tena tsy zakako izao ka. Antsiry neny a. Efa elana eretana ka tsy afaka mandefitra tsony. Ampy izay. Kosa dia nendrasana kendry toana aty an-trano renonao ny ilazana ny izany lainga ampiasany. Lainga? Inona ilay kalajivaniny ity? Reny mandainga? Tianao lafa ny fikasihan-tanana nataonao ahy iny. Zay, lasako ny zanako. Tsy mila anao tsony ah. Velomy ianao. Dialy a. Ny zanako e. Zanako? Tsy misy zanakao aty. Ary rehefa anao mpangainao mpandainga ihany dia aleo tsoroko aminao marina fa tsy zanakao ty fa zanako Franky. Zay, mazava. Lasa. Fa lozinina rety ry lanitra. Ohatray. Fa naninona koa ty zanako? Robert, tena ny tampotsitra izy marina. Vonjeo aloky a. Vonjeo re olona. Neny. Tiako la daholo mifatany zanako marina. Neny. Robert. Robert.
fa nanao ahoana le Selazery bena? Zanako letsy isan'ny zanako. Aza mbola midimy pesaka aloha lahy fa mbola reraka be any e. Fa tsy afaka mihetsika letsy ny ilako fa maninona e? Maninona aho tapaka lalandra le Sela. Na tsara hoe letsy rybe da zano a. tapaka lalandra ahoana e? Kay marary ato ny ilam-batako. Kay sady tena tsy afaka mihetsika lity ara bena. Kay enjana lesy ny mahazo an'lahy. Kay izay ny antony tena natonga an'izao. zanako letsy mihody keliko letsy tiako any letsy ny sombinaiko iny fa na izany aza leza mba ataovy ambony ihany ny saina. Indreny lasy ny anapaviny latsy irena fa mijaly reo. eny letsy fa aiza ho any zanako e? Aleo aloha salama tsara alahy vao miresaka an'izany tsika. Manahoana ny tsy salama tato? Oay mademoiselle Antsa mandrisolo ianao e. Robin, nanahoana ianao? Zaho e zaho sisa nalohan'ny fahafatisana ary Antsa. Fa zao aloha zareo avela kely aloha nareo fa andeha hijery amin'ny mamany Robin vetivety misaotra letsy Robin, malahelo anao. Nanenenako ny nanafinanao marina rehetra nefa efa fantatro tamin'ny urany rahantsika iny. tsy misy raha raiko tsony any idealy ry Antsa. Ampiasa avy be nizahany nampiainana ny foko malemy sy be fandeferan'izay. Leo afa ny zanako kosa tsy foky indray Antsa. Avereno aty amiko izy Efa lazainy taminao ane marina e. Zanako papatany ferahan'zareo iny ary izay tokoa ny marina. andray ry Antsa tena tsekeny ny saiko zany ka zanako ine zany nampianatra azy iome zany nitrotro sy nity azy ary nandrotsirotsy azy hatramin'izay. Haiko zany Robin ary hitako ny fanatona fonareo mianaka nefa izay ny marina. Mandratra kanefa tena tsy azo idivirana. Tsy vanina mpamitaka menarana aza manahy ianao fa ezaka mpitony ny foko ahy dia hitelina samirery ny ngidy ny tombokavatsa ao anatiko. Idealy eo ahoana? Sambatreria manana anao. Tsapako velombelona ny tontolona banganao hatrizay tsy asa mirery. Tiako raha tsapana tokoa izany saingy manafoana any aminao avintsika. Tsy azoko teherana akory ianao hoe ho arery. Vaovao tsara no ambarako anao. Nanapa-kevitra ny hijanona any ampita mandrakizay ny reniny Antsa. Izy ny tantana ny orinasa any an-toerana ka malalaka tsara tsika. Vaovao tsara aminao tokoa saingy ratsy amiko. Fa ahoana kosa e? Mo tsy hamela malalaka ny amintsika izany. Frank, Ahoana ki malala? raha misaraka aminy ianao dia ampiakarinao andeha mandrinao aho dia izay amiko no hoe sambatra. Na za koa zany hery malalako izay ny faniriako e. Nefa Ahoana e? tsy mety zany ary tsy eto mandrakizay satria miankina amin'ny mamany Antsa daholo ny fiainantsika. Tsy ny arena ary Frank no mahasambatra fa ny fitiavana. Izay no antony nanapa-kevitra anao divorce amin'ny Robin. Ekeko zany. Saingy Robin efa nizatra ny aina fiafiana fa tsy afaka iainan'izany aho satria tsy mety hasambatra anareo mianaka ny famitsorako ny harembe any Saondra. Mba tsapanao moa fa raha vao misaraka eo izay dia votsitra eo ampelantanako ny rehetra. Ka raha votsitra eo ampelantanako izany dia inona nanatanterahantsika ny nofinofitsika? Rehefa tianay mianaka ianao dia sambatra izay e. Mila miasa ny fitiavana ary malala. Miasa hasambatra ny vatana sy ny nofo. Dia ahoana izany ka?
hijanona tokantrano miafina aty aminao aty zany izay. Izy inona moa no mahory anareo aty? Dia tsy asa soan'ny Paris kory aho zany fa afenao aty. Idealy a. Ahoana e? Tiako nareo ary mahasarotiny ahy ka arovako. Faharovanao amin'izy izay e? Européen ve? Mazava ho azy. Iza ny mahalala an'izay ao andohany iny. Tsarova fa mpiasako iny ary mpiambi-tanàna ka fatany daholo ny sekre ao. So mahalifaty koa ka sady akoatran'izany tsy tiako hifampitazana amin'ny antso isan'andro koa ianao e. Fandray be mantsy izy Robin ka sao mifankahazo loka mifanome tetika ratsy ihany. Lazay koa hoe adaly ianao totezitra. Fa maninona? Marina fa tsy manam-pitiavana ny Robin intsony any nefa tsy havidy izany izy raha amiko fa ny amin'ny izazy ity ny tsy haiko. Izany rehetra izany iny mila fahamelona daholo ry idealy keliko e. Eny aza manahy ianao fa arahako hatreto izay lazainao. Hanana n'iza tsony koa moa izay mianaka e. Ianao sisa. Misaotra kia. Izay fa velako aloha nareo a. Efa complet daholo ny zavatra ilainao fa tsy tokony hivoaka tsony aloha ianao mandra-pilaminy rehetra. Izay a? Atsoy a rehefa tianao atsoina. Za koa hiezaka hody aloha. Eto moa le drano natolo miantsa hoe misy an'ny Monsieur Frank. Mino fa eto amin'ity sapanany ity no midina. Eto mihitsy. Ary drano ambanindry zany le izy. Io mihitsy le izy. Angamba kosa ao izy mianaka amin'izao ka fa 3 taona zay tsy nahitako an'ny miotikely zanako. Hafahafa sy endratendratra be zany hitany zanako indray. Soa ihany aloha fa voatsapy tsara e. Niverina tsikelikely ny vatako. Efa tonga ka. Aleo aloha pitsirina ny sonery. Oay, ary iza koa ary zany tonga salasalan'andro be zany. I Frank ve? Nefa toa tsy nahay feona fiarakory. Aleo aloha hoe tazamina fa sao dia sanatrika olon-dratsy. Ary iza koa io? Toa olona tsy mbola hitako mihitsy. Sa ve mitady amin'ny fronty? Aleo hoe hidina fa sao ilay olona namboatra ny robinena farany. Manahoana tompoko, iza ny tatavinao azafady? Idealy. Andray, tsy miova mihitsy ianao. Robin, aninona ty ianao? Ary ahoana no nahitanao misy ahy? Milamina aloha ianao e. Aza matahotra ohatran'io fa tsy tonga anao ratsy ianao akory aho fa andeha hijery anjanako fotsiny ko. Robin, fa zanakao izy e. Miotikelyko re mitalao aminao aho mba hijery azy fa tsy sanatria hoe andebireby. Na dia vetivety fotsiny aza ry idealy a. Efa tsy anelingelina ny fiainanareo tsony aho e. Mandro sara ianao e. Fa niova be ianao dia saika tsy fantatra mihitsy raha tsy niteny a. Marary. Marary tokoa. Aza mitomany tahaka an'io moa ianao e. Aleo fa hijery kely anjanako fotsiny dia andeha. Io fa tsy ataoko tratran'ny Franky ato tsy maninona ka. Mahazo toerana aloha ianao e. Mbola matory atsy an'hevitra tsy mantsy izy. Ka so tratran'ny Monsieur Franky eto anie e. Efa nafara ny antsa mafy mihitsy mantsy tsy ho tratrany ato. Aleo ary fa bataiko aty izy e. Tena mampalahelo mafy mihitsy Robin. Sao sisa le vatiko. Nanenenako ny nanitsakitsaka azy. Mandray. Tsy tanako tsony ny ranomasoko fa niraraka ka hitany. Toa velona indray ny fanantenako fo nahitany idealy a. Adala ny voka.
efa nitsakitsahana sy nandengaina nefa vonina ny mela azy indray vao nahita azy. Midika ve zany fa mbola tiako izy? Tsy dia isaina amin'izany intsony aka. Efa nandevina ny aminay fa no miotikely no andehanako aty. Miotikely sombony haiko na dia tsy tena zanako aza. Ty izy Robin, mbola matory, jereo ane e. Andray sombonayko. Afaka mandray azy avy e? Raisy fa tsy maninona e. Sombonayko, zanako malalako, andray ty akampinao. Robin, tsy tantoko e. Zakako mahita anareo mianaka amin'ny famihana mafy indray tahaka izao. Miferina ato-tsaiko ny fahiny. Malahelo anao foana angamba isazy io fa tsy mety salama mihitsy. Ampy izay no fahitako azy ry dialy. Satroko hijanona eto foana fa mamela ahy ianao angatadalana so animba ny tokantranonao ndraiky. Robin, andesa ady ve? Aza manahy ianao fa mandalo fotsiny ahy hijery anjanako e. Dia anatitra nyity taratasy ty. Valon'ny fangatahana divorce nataonao ty. Andray, Robin. Ny fahasambaranao eny an-tsandron'olon-kafany dia fahasambarako foana ary vady malalako e. Tsy anjarany itsika ary efa voasoratra izany. Tiako ianao ary mafisika eto indray ny voady izay nataoko teo ambony alitara. Tsy nisy fitaka. Saingy manaiky ny lahatra ahy e. Robin, aza miteny an'izany ka. Marina izany ry dialy a. Maratra loatra ny foko. Toritory sy motsana amin'ny fahatsoram-ponao. Tsy avelanao azy zany. Avelanao izany atsika. Aza manahy ianao fa efa vita tombokavatsa ao tapoky ny fitiavana anareo mianaka. Iny fa na dia tsy natao iray intsony azy tsika ni. Tsy Robin, nanenina mafy ary miaiky ny tena fitiavanao aho. Raha nondraraka tsy azo rofony ireny ry dialy a. Karakaro tsara ny zanantsika dia tafitaha amin'ny tanjona rehetra. Reko tamin'ny antsa mantsy fa miandry an'ity divorce ity sisy ianao sy Frank dia iroso amin'ny rarata aorian'ny nahafatesan'ny reniny tany ampita. Maleova mahalasana sombanaiko. Madio ny fokona dia manahelo aza. Tena madio tanteraka izy manomboka eto. Tsy hita hira alahelo na ampararana io zanatsika intsony fa sotrananareo telo mianaka. Robin, misaotra no ny amin'ny fitiavana nomenao ahatra izay. Dia misaotra no ny amin'ny fahavolamenana nananao koa. Tsy anay mangina atr'izay. Dialy, tonga ny fotoana tsy maintsy amitsorako anao any amin'ny hafa. Avelako ianao fa izay no sambatra anao. Mandehana ravako. Tiavy ny vatanao fa io no anjara voatokana ho anao. Ary miendrika ny tena ity andray ny nahitany masoandro ihany koa miotikely. Robin, fonao ve? Raha tena tiana tokoa ianao, miady ho ahy. Ny tena farafitiavana dia manome izay ahasambatra ny tiany. Izay no mahasambatra anareo mianaka ravako. Ka aza misaina akory izay sisa andro iainako. Veloma dia maharenga tokantrano. Dia tonga avasokoa ny vahiny manaraka fa efa miandro mantsy ianao raha ny fahitako anao zany ko. Andray, mianatra anao a. Mandaja ny fitiavantsika kehitriny. Efa makasitraka ny amin'ny fitiavanao a. Velahary mba hanoroka kely ny andronao e. Mariky ny fitiavana mandrakizay mantsy ny orika eo amin'ny androna. Ary avela koa mba hamehana anao mafy. Manaika. Afaka raisinao ve miody kely? Raisy izy dia andao efa mehantsika telo mianaka. Ho mariky ny fo niara-ny toetra taona vitsivitsy. Eo ary.
Robin. Saotra. Tsisy fisaorana zany dia ity misy taratasy omeko anao. Rehefa lehibe io zazy io dia omeny ao azy iny. Ampio ny tantara tena marina ny ainanao sy ny ainao. Fanga tsy jery azy ty ianao dia tena fohy azy tokoa ve? Zareo fa tianao izazy io ary mbola manantena ny ahitanao indray. Tsy hay ny lahitr'Andriamanitra raha afako. Tsy misy malala izay ampitso. Zay fa lasa velo masombondraiky. Velo mety ala manapako. Robin. Mandrosoa ianao anaka. Bonjour papa. Bonjour ndry. Manahoana idealy? Manahoana tia? Mipetrapetra? Misaotra be dia be fa tsy haritra ela io. Andalo fotsiny manko fa mbola maika hanomana ny entana hoentina manodidina rapitsiko. Ay tokoa moa rapitso ianao no anainga? Endry papa, hijery ny vahilikelinareo fotsiny. Ay. Ireo samy mbola matory ireo izy dako. Say dia tena mitovy izy daka. Eo no ataony soko-piso mampbe mihitsy. Dia miarahaba anareo koa izy mivady mirary soany ankizy sy ny tokantranonareo. Zay koa ki mirary fombiazana fitantanandry ny asa rehetra ny ampitany Misaotra be dia be dia asa manafa mamangivangy matetika. Sady mifampiresaka matetika amin'ny finday eo tsika. Dia amin'izay koa afaka mahita tsara ny fitombon-jandronao ianao amin'izay. Ie, tiako be zany. Fa iza marina nataonareo anaran'ity prince keliko firy papa? Robin Timbiniaina tia. Zay tokoa anaka. Otry, efa inaki mampisento andry? Alahelo sendra nandalo io ka. Antenaiko fa ho afaka ihany. Fa nisy taratasy zay hoa napetraka Robin ho anao sy ho an'ny mioty kely. Fa very papa? Mbola tsy nosokafanay mihitsy ilay izy fa leo mihitsy aloha entinao hainy apita. Alay vanery malalako e. Eo amin'ilay birao keo ilay izy nataoko tsara pirina kia. Vetivety ary. Ty ary kia. Ka maninona ho ary vakitsika eto e? Raha tsy mampaninona anao. Aleo ary fa vakiko e. Na ho arery aza dia fifaliana ho any miaraka mamaky izany aminareo. Tiako ho tsapanareo koa manko fa tena fankahazo po izay sy Robin hatramin'izay. Ary tena latsa-pitiavana taminy be dia be mifetsika nataoko mba hisarihana azy nefa nanaja ny tokantranony izy. Izany vety? Eny e, tsy maninona izany. Vela ho any aloha izany fa vakio ary. Vakivaky ny foketam-panoratany ty taratasy ty ho anao rantsakeliko. Nitsinjevana teny amin'ny fifandrahona ny saiko. Naminany ny fitiavanao avao ny arahantsika nanorina tao aorianany nahalavon'ny tokantrano keliko. Resy fa tsy mivoaka ho mpandresy. Izay nanolona ny fahatsiarovana sy ny amamino ny fiainana nandalo tato an-tsaiko niaraka tamin'ny vady aman-janako. Sarotra ny mandainga fa ny tianao ihany ato am-poko. Nefa sy naresina fitiavako azy mianaka ny fandalovana tsidika ny varavara-pahoriko. Efa niletika sy lalina ary ny toetra tao tombokavatsa mantsy ny anaran'izy ireo. Anika tsy fofafintsony. Isalorako mandramaty ny lamba fotsy madio firakofako. Voafetra ny andro iainako tao aorian'ny zava-niseho. 3 taona mahery kely ny mpitsabo no ivelomako. Amin'ny ora makenao ty taratasy ty dia mety eo akaikinao fa saingy tsy hitanao. Manana ny lalany andaminana azy ilay barika manaiky sy misehotsika. Malema ny foko. Tsy matanjaka tahaka ny fon-dehilahy rehetra fa hafa samihafa. Dia mitsodrana anao Mahavita be amin'ny asa tao fa
ain'Andriamanitra ny fiainanao sy ny lalany ho avinao. Ananjandry ianao tsy ho tokany intsony, beatety sy andraikitra mandra-pahatokana izay ho zanakao sy ho vadinao. Ajao ny tokantranonao sy ny ankonanao. Aza mitana alahelo akory amin'izy mivady fa efa nalela azy ireo aho. Tamin'ny fofeny fitiavana no nanoroako ny molotra ao indray maraina izay raha miaraka ny tsena ny fipohirany masoandro teny an-toerana iray isika izay falehana matetika. Mamela hiteny hoe manana ho avy mamiratra ianao, ary elatra ianao anidiny ary hiakatry ny avy hatrany eo amin'ny fiainana ka manova ny rariny hatrany. Tsy njovy ny manitra sy ny ory ary ireo tsy manana sy mavomavo tahaka fa mendrika ny velona fa olombelona izy ireo ary mendrika omena tanana eo amin'ny fiainana. Tsy ho maty am-baboky mandrakizay ny fitiavako anao fa hitoetra ho itony ny tombokavatsa. Vaky ny adimy nanolotra ho anao teo hitoetra ho itony ny tombokavatsa. raha tany nofendrianjaka ireto avy no mpamelona ny tantara, tapaporoana sy nalitsaho ary nofendrianjaka, ravaka antsan'iony sy anjarana tenaina, niaraka tamin'ny ria mandatsoa sy kantony aina. nandray feo sy nanjinda ara-teknika Alfara Zaferson nana totosa nofendrianjaka. nanampy teo amin'ny fanatotosana ny tantara Zaki Andrimbololona. hitoetra ho itony ny tombokavatsa.